Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny pasteur Mayol izay filohan'ny GFFM no sady filoha-mpanorona ihany koa ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara. Nitondra ny fomba fijery ny ao anatrehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao ity mpitondra-pivavahana ity. Mitana ny sainy maro ny raharaha politika eto amintsika izay mahafampana amin'izao fotoana izao. Ny fiangonana Apokalipsy dia nanao fanambarana mikasika izany indrindra ka teboka maromaro no nambaran'izy ireo. Makasitraka ny fampihavanana izay efa ataon'ny FFKM, ny GFFM sy ny fianakaviamben'ny Apokalipsy manerana ny Madagasikara. Eo anatria ny ezaka efa ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ady ampanao izy ireo no misy eto Madagasikara ka tsy misy vahaolana fa tsy ny fiangonana. Notsindrian'ny pasteur Mayol manokana fa ny fiangonana Apokalipsy dia tsy makasitraka velively ny fanonganam-panjakana. Ny fiangonana Apokalipsy dia tahaka ireo filoham-pirenena teo aloha, ny filoha Ratsiraka, ny filoha Valomanana, ny filoha Rajoelina. Izay vao nanao fanambarana farany teo fa tsy makasitraka velively ny fanonganam-panjakana na avy aiza na inona antony. Dia toraka izany koa ny fiangonana Apokalipsy dia tsy makasitraka ny fanonganam-panjakana koa tahaka ireo filoha teo aloha telo ireo izay vao nitanizana teo. Profon'izany na dia teo azy ireo faminaniana maro nambarako mialohan'ny fiangonan'ireo mpitondra teo aloha ireo dia tsy isany nanao ampiasaman'ny professeur Zafy Albert izay tamin'ny taona 1990 satria tsy nanana solombavam-bahoaka na dia ray akory aza tamin'izany. Tsy isany nanao azafady, tsy isany ireo olona nidina an-dalambe koa izay tamin'ny taona 2010 tamin'ny fanonganana ny filoha Ratsiraka izay nidiran'ny filoha Valomanana nanaraka azy. Fa mbola tsy isan'ireo vahoaka nidina an-dalambe koa izay tamin'ny taona 2010 tamin'ny nanonganana ny filoha Valomanana izay nidiran'ny filohan'ny Rajoelina taorianan'izany. Ankoatra izay dia nanao antsoava amin'ireo mpifanandrana ara-politika sy ny malagasy rehetra eto Madagasikara ihany koa ny fiangonana Apokalipsy mba ifampidinika aingana andatapatra boribory hijerena vahaolana manoloana ny toedrarah misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nanamafy ihany koa ny pasteur Mayol fa tsy makasitraka ny fifampiantsiana ady miteraka raha mandrika sy faty olona eto Madagasikara na avy amin'iza izy ireo.